ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Dia faly manonona ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika ho anao ry havana izay manaraka ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Ny loa FDB natao banjina mandritra ity herinandro ity araka ny perikopa dia ny alahady manaraka ny Noely izany dia ny hoe amin'ny anaran'ny Tompo tonga ny Mesia feno ny fanahy. Ary amin'ity andro ity isika dia hifantoka amin'ny Mesia zaza lazainy eto hoe zaza mahagaga na Mesia zaza mahagaga. Ambara hoe mahagaga izy noho ny fahafenon'ny fanahy masina izay ny asa atao aminy hatrany am-boga araka ny fandatsika. Izay ny asan'ny fanahy masin'Andriamanitra atao aminy izany. Dia marina sy naseho indrindra tamin'ny fotoana nanaovana batisa an' Jesosy ka nanaovany Jaona mpanao batisa azy teny vavolombelona araka ny voasoratra hoe noho ny ampitso dia nahitany Jesosy avy manatona azy Jaona ka dia hoy izy endro ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Izy ilainy lazaiko hoe misy lehilahy avy aoriko izay efa tonga eo alohako satria talohako izy ary izaho tsy nahalala azy fa mba haseho amin'ny Israely izy izany no ny aviko manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona nanambaraka nanao hoe izaho nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny ary zaho tsy nahalala azy fa izay naniraka hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idinany fanahy sy itoerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Jaona 2:7 ka hatramin'ny 4:30 dia fanambarana ny fahafenon'i Jesosy Kristy tokoa izany. Ny Mesia zaza mahagaga dia io fanonona azy io tokoa no efa nanambarany Isaia mpaminany azy 700 taona lasa mahery. Raha ho Isaia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika ary ny fanapahana dia eo antsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga. Isaia 5:5 araka izany dia ny mahagaga azy, ny mahagaga ny Mesia no voalohany mpamaritana ny maizy azy indrindra. Ny fanontaniana eto dia ny hoe inona moa no antony natonga ny Tompo ambara sy iseho mahagaga? Izany dia ny hanehoana ny maha-Andriamanitra azy indrindra ary amin'ny hoe Mesia mahagaga dia ny hanehoana ny fahafenon'ny fanahy masin'Andriamanitra izay niasa tamin'ny Jesosy mba haneho ny voninahitran'Andriamanitra sy ny maha-Andriamanitra azy ka inoantsika azy sy ankarazantsika an Jesosy Mesia na iraka vohotry ny ray tonga eto amintsika fa izay mankalaza ny zanaka dia mankalaza ny ray ao aminy. Koa izao fitarihakevitra izao ry havana dia teny famporisihina antsika indrindra mba inoantsika an Jesosy Kristy Tompo ary Mesian'Andriamanitra
ka ahitantsika ny voninahitran'andriamanitra amin'ny alalany ary amafy orina raha teo ny finoantsika araka ny teny Jesosy tamin'ny Marta anambaviny Lazarosy manao hoe tsy voalazako fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'andriamanitra. Janona toko faraka ambin'ny folo andiny fa efapolo. Ny fikendreniny tompo amin'ny anehoan'ny voninahiny tahaka izao mahagaga azy dia ho fanafoanana ny tsy finoana izay fiasany io ao anatsika ary ho fampitsarana raha teo koa reny adevitra tsy mahavoka-tsoa izay tsy mampandroso na mampitombo ny finoana dia araka ny tenin'ny tompo manao hoe aiza ny endry, aiza ny mpanora-dalàna, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao. Tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendreny zao tontolo izao. Koretiana 1:2-20. Izany dia ho fankalazana an'Andriamanitra ary dia izany no asany mesy mahagaga ko aza ho isan'izay tsy mino riavana fa minoa araka ny tenin'i Jesosy tamin'ny Tomasy amin'ny Jaona 2:17. Mba ampahazava bebe koa amintsika ny nilazana ny tompo ho zaza mahagaga an Jesosy zany dia tsara raha resantsika vetivety ny votoari-kevitry ny hoe mahagaga ka afantarantsika ny toetra maizy azy ny Mesia sy ny toetra ny asany amintsika sy ho antsika dia ny famonjena antsika asan'Andriamanitra mahagaga zany. Fa ny famonjen'Andriamanitra izay nisahiranan'i Jesosy tonga ho antsika dia fantaro tokoa sy ekeo ho zava mahagaga ary mahagaga mandraka riva, asa tsy hain'olombelona, asa tsy vitan'olombelona, asa tsy takatry ny sain'olombelona, fa tena asan'Andriamanitra mahadidy io izay raisina amin'ny finoana ary amin'ny finoana irery ihany. Fa ny finoana mova tsy azo lazaina ho fihetsika mahagaga izay nataon'Andriamanitra mba handraisantsika amin'ny famonjena araka ny teny Jesosy hoe minoa ianao, fa ny finoanao no mahavonjy ianao. Dia fahadalàna zany amin'izao tontolo izao izay tsy mino, kanefa kosa antoka lehibe ho an'izay mino. Fa ny fanekena ny finoana no sehoany voninahitran'Andriamanitra sy ahitana ny tena asany dia ny asany mahagaga ary izay no zava-dehibe. Inona ary no atao hoe mahagaga? Raha raisina amin'ny ankapobeny hoe mahagaga dia ny zavatra izay tsy takatra ny saina tokoa, tsy voafehin'ny saina raha teo na hainy ny eritreretina akory aza dia zavatra tsy nampoizina ary tsy nampoizinizaniza. Fa ny azo antoka kosa dia ny amin'ny hoe ny mahagaga dia zavatra izay tsy noforon'olombelona fa asan'Andriamanitra ary asany tanteraka ary asany irery. Raha kapoko anevitra ara-tsoratra masina, ny mahagaga dia izay avy amin'Andriamanitra dia araka ny fanambarana izay nataon'ny Paoly apôstôly manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa araka ny voasoratra hoe hoy izy izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no hoe fanamboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Koretiana 1:2-7 manondro ny Isaia 4:4-7. Dia izany indrindra riavana no asan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy, asany fahafenoan'ny fanahy masina tao aminy, ka nahatalanjona izay rehetra nahita sy ny aino ny famaliny sy ny firesahany tamin'ireo mpampianatra teo amin'ny Israely, fon'izy ireo nivory teo amin'ny kianjan-tempoly ka gaga tanteraka tamin'ny fanontaniana izay napetraky Jesosy taminy sy tamin'ny fomba namaliny azy ireo. Ary dia tsy maintsy ny asa tao am-pony tokoa sy nataony antondresaka ny amin'i Jesosy araka ny voalazany hoe ahoana no aizan'ilay ity soratra. Jaona 7:5-10. Jesosy zaza tokoa no ny antefan'ny maso rehetra ka nampiloabava azy ireo hiteny hoe zaza mahagaga ity zaza ity. Izany hoe mahavita zavatra sy mamoaka hevitra izay tsy sahaza ny taona mazaza azy akory. Raha ny fisainana maha-olombelona no zao itsika dia mampatsiaro antsika ny ohatra ny amin'ny tantaran'ny mpanao mozika iray zany. Nalaza izy io ho zaza mahagaga dia tsy iza fa i Mozart. Izay vao 5 taona dia efa nahaforona rafikira klasika lehibe ary mahavarina indrindra ary nitarika teo orkestra ka nahazendana izay nino azy.
amin'ny teny baiky moa nylazany izany de ny hoe enfant prodige dia zaza mahavita zavatra mahatalanjona mahavariana ary mahafinaritra tsy nisy to azy ary de indrindra no hoan'ny tompo ny mahandriamanitra azy dia izy manao zavatra zay tafahoatra lavitra zay mety hoe veriny olona azy tahaka ny Paoly ny lobavanderan'Andriamanitra ka nanao hoe ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho zay rehetra angatahintsika na iverintsika aza araka ny hery zay miasa ato amintsika ho azy anieny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay amen. Efesiana 2:20 izany ko ny mahagaga ny tompo araka izany dia izy tsy hay refesina, izy tsy hay tombanana, izy tsy voafetrany fenitra mahazatra antsika de lazaina amin'ny teny baiky hoe hors norme izy. Ny Messia zaza mahagaga raha ny marina dia azo lazaina ho tsy mahagaga izany satria avy tamin'i Jehova izao ka mahagaga eo masitsika araka ny marika 2:20 manondro ny salamy 8:20 ny 2:22 sy 3:20 fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo ary ny zaza dia nitombo ka nihahery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy Luka 2:70 perikiopatsika izany dia ny fanahin'Andriamanitra araka ny fanambarany Isaia mpaminany manao hoe ary hisy silofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese ary hisy mitrebona avy eo amin'ny fakany ary ny fanahin' Jehova hitoetra ho aminy dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an Jehova. Isaia 2:20 araka ny perikiopa tamin'ny fiandohana. Fanaka ny endritsika olombelona tokoa ny tompo ka nanaraka ny lalàny fitombon'ny zaza saingy feno ny fanahin'Andriamanitra izy koa raha nitady azy ireo ray aman-dreniny dia voasoratra hoe hitany teo ankianjan'ny tempoly izy nipetraka teo avoan'ny mpampianatra ka niaino sy nanontany azy ary talanjona izay rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny famaliny. Liko 2:4-7 fa ny soratra masina dia milaza tokoa fa ao amin'ny tenany Jesosy zany no itoerany fahafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra araka ny Kolosiana 2:7 eny fa tao aminy no naharinany zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambony ny tany dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no naharinany zavatra rehetra sady ho azy izany ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aretany zavatra rehetra ary izy no lohany tena dia ny fiangonana, izy no voalohany dia ny lahy matoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoerany fahafenona rehetra. Kolosiana 2:2-7 ny fahafenona rehetra izany dia ny sain'Andriamanitra rehetra toa an'ny Paoly ny tenanao hoe fa izay manana ny sain'i Kristy. Korintana 2:1-7 izany dia ny fahalalàn'Andriamanitra rehetra, izany dia ny fahendren'Andriamanitra rehetra ary dia nambarany soratra masina tokoa fa Jesosy Kristy no fahendren'Andriamanitra. Ndery havana fehezina zao fampianarana atao hoe mahagaga antsika izao nefa tena mampandroso sy mampiorona ny finoantsika. Ho anao havana mpikatsaka zava-mahagaga no ny fahaterena maro samihafa izay mihatra aminao sy ny ankonanao, aza mierikerika foana fa fantaro Jesosy. Izy no ilay Mesia mahagaga zay tsy mba mamitaka sanatria fa voaositra Andriamanitra hanome famonjena marina, famonjena tanteraka ary famonjena mandrakizay. Rehefa zany inona ny lalana andraisantsika ny famonjen'Andriamanitra dia ny fianarantsika handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fanetretena, ny fahatsoram-po
mba inontsika ny mesian'andriamanitra mahagaga sy ny asa mahagaga zay nataony ary mbola hataony ho an'izay rehetra miantso ny anarany ka mino azy. Fa nandray ny zazakely fa izay Jesosy ho ohatra ary ny teny manao hoe lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Koa nazovo no hanitry tena tahaka ity zazakely ity dia izy no ho lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra, ary nazovy no handray zazakely anankiray aza tahaka itony no hono ny anarako dia mandray ahy. Mateo 7:17-5. Fa ny asan'Andriamanitra mesy mahagaga dia ny fanehoana indrindra ny maha-Andriamanitra mahagaga azy ho famonjena asy ianao. Izy izay manambara amintsika fa zay tsy hain'olombelona dia hain'Andriamanitra, fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Eny, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ary amin'izany dia raiso ity Mesi mahagaga Jesosy Kristy, ary mitoera tsara ho aminy dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.